Falmerabatsika rehetra afaka malala tratry ty alatsinainy fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofofiainantsika anio dia ny marika toko fahafito. Marika toko fahafito andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahafito amby telopolo. Marika toko fahafito andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ampitombona amin'ireo hatrany amin'ny fahasoavan'i Jesosy ry afaka malala. Amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy niala indray tamin'ny sisy tanin'ny Tiro dia namaky an'i Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nakany amorony ranomasin'i Galily. Ary nisy marenina sady iray kidely anankiray nentiny tany aminy ka nangataka taminy ireo mba ametrahany tanana. Ary nitondra andra lehilahy ny tanila teo amin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandrora ka nanendry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisentroka ireo taminy hoe efata, izany hoe malady, dia nalady ny sofiny sady voavany fatorany lelany ka dia nahateny tsara izy. Ary nandrara ny olona teo Jesosy mba tsy lazalaza na aminiza na aminiza fa na dia norarany azy izy dia vao mainka nabelizany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny moana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mamara-pahana ny amin'ny asan'ny finoana isika ry havako malala. Nisy lehilahy iray mona marenina raiky tela ho ny filazan'ny marika azy tany amin'ny sisy tanin'ny Tiro dia namaky an'ity Sidona sy tany Dekapolisy Jesosy dia nitamin'ny olona hoe ty misy marenina sady raiky tela dia mba hametrao tanana. Ny eo zany no mitranga dia Jesosy efa any amin'ny hafa any amin'ny sisy tanin'ny Tiro sy Sidona zany hoe somary efa mivoaka ny faritry Palestina izy. Alohan'io no nasitra alohany fiatary ity zany no nanasitranan'i Jesosy ny lay zanakavavin'ilay vehivavy Kananita. Ilay nitenenan'i Jesosy manao hoe tsy mety raha toa ka manipy ny mofonjaza ho an'ny amboakely. Lay nanasitranan'ilay vehivavy, nanasitranan'i Jesosy lay zanak'ilay vehivavy hafa firenena zany ilay Kananita. Eto indray dia lehilahy izay avy amina firenena hafa ihany zany hoe tsy jiosy fa efa tany amin'ny sisy tanin'ny Tiro sy Sidona. Eo zany lay Jesosy atsika ry afako dia Jesosy tsy manavaka fa Jesosy zay mahafasoavana azy dia manana anjara amin'ny Jesosy daholo ny olona rehetra. Manana anjara fanasitranana amin'ny Jesosy na ny ankizy na ny vehivavy na ny lehilahy dia samy manana anjara amin'ny Jesosy. Ny sokajy ny olona rehetra, ny firenena rehetra dia samy manana anjara amin'izany Jesosy atsika izany. Dia efa zay manerantsika dia izao nentina teo amin'ny Jesosy ary lay lehilahy dia hoy izy ny olona hametrao tanana izy. Hametrao tanana izy. Dia tsy nametra tanan'i Jesosy. Inona nataon'i Jesosy? Nentin'ny tanila, ny tanila kely izy niala tamin'ny vahoaka, niataka kely zany izy dia nangarony ny sofiny. Dia nandrory izy dia nataony tamin'ny lelany. Raha ohatra zany ka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia hafahafa be mihitsy raha tsy jerena amin'ny contexte na ny tontolo nisy tamin'izany fotoana zany dia mety hafahafa be ny eritreretika inona ny ty olona mangarona sofiny ity sanatria na ty olona mandrora dia mametraka rora amin'ny lela tsy azo eritreretina mihitsy zany ry afako malala. Raha ohatra ka amin'izao andro iainantsika izao zany tsy fianatra akory, tsy isy olona amerina zany ary tsy azo atao mihitsy zany. Fa misy zavatra manokana zany ny fiainan'ny ireo ataontsika hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité dia fanaon'ireo guérisseur ireo mpanasitrana tamin'izany fotoana zany dia zavatra nahazatra ny olona mihitsy zany. Tsy hoe zavatra vaovao fa ohatra antsika hoe rehefa misy folaka dia manotra.
natahaka zany na hoe tsika malagasy mety folaka de manohitra mety misy mahamalagasy hoe rehefa misy zavatra mety mahazatra atsika hoe mihinana tambavy zavatra mandeha ho azy antsika mihitsy zany dia zavatra niainan'ny olona tamin'izany fotoana zany mihitsy ko zany afaka 300 taona 400 taona de misy tsy hinana tambavy tsony ny olona mety zavatra hafa indray satria mivoatra ny siansy no zany dia ao anatiny zany toejavatra contexte zany jerena anito fa tsy hoe akory hoe jerena amin'ny solomaso ankehitriny ka ndeha koa averina sanatria ny fava sanatria fa inona ny tiany Jesosy tenenina inona ny tia marika tenenina jereo tsara fa ny fangatahan'le olona dia ny ametrahany Jesosy tanana inona nataony Jesosy tsy nametra tanany Jesosy fa nangarona ny sofiny sy nanendry ny lelany dia ny teny hoe efata zany hoe ndraindray rehefa malala ny olona dia mibaiko an'Andriamanitra Jesosy tsy azonao baiko eto Jesosy ny olona zany teminy hoe Jesosy manasitrana ianao tarenana tarena isy olona nametrahanao tanana dia sitrana no zany dia mba hametrao tanana ihany koa ty dia hoy Jesosy Jesosy mahafantatra ny tokony atao na ametrahany tanana io na angaronony ny sofiny na inona Jesosy tsy azonao baikona raha toka mamaky tsara amin'ny teny grika itsika dia entritra mihitsy le fangatahana dia Jesosy zany dia izao mahafantatra ny tokony ataony Jesosy manoloana ny tsy fahasalamantsika raha mantsika mety mietreritra manao hoe Jesosy za tsy hinana fanafody mihitsy Jesosy fasitrano mety ozy ny tompo manao hoe mihinana fanafody ny mahasitrana anao na ianao ndray miteny manao hoe za Jesosy hinana fanafody nataoko mahasitrana dia ozy ndray tompo manao hoe tsy mihina fanafody ianao fa misotro rano na sakafo legioma no haninao zany hoe ny tokony ao antsaintsika ny avako dia zao ny fahalala-tsaina an'Andriamanitra ny fahalala-tsaina an'Andriamanitra sy Andriamanitra mifehy zao rehetra zao n'Andriamanitra tsika ary tsy azotsika baikona izy lay finoan'ilay kapiteny dia zao manao hoe perikopa tamin'ny terinandro ty tamin'ny herinandro lasa manao hoe nitenena fotsiny ianao dia sitrany ny ankizy lahiko zany hoe zay finoana zay manao hoe io Jesosy rehefa tianao ny anasitrana dia zao raha mihina fanafody dia rehefa tianao ny asitrana dia mety ary raha tsy mihina fanafody koa raha fa rehefa mpinanana fanafody dia ho tenena ndray zany ny fanafody tsy mihinana dia sitrana koa zany hoe ndraindray tsika ny heverintsika ny tiatsika ho ataon'Andriamanitra dia zavatra efa ataonao tolohantsika ato ny tiatsika ho ataon'Andriamanitra fa eto rehefa malala dia ho Jesosy tsy rehefa nety tamin'ny olona anankiray nametrahako tanana dia mety amin'ity anankiray ity koa tarenana tary Jesosy nametra tanana dia sitrana ilay olona fa amin'ity indray mandeha ity tsy nametra tanana indray izy mba hananantsika rehefa malala toe-tsaina misokatra tsara na ny dokotera nkitsika tsy avelany an'izany misy manao ity fanafody ny fanafody dia manokana ka rehefa mety amin'ny anankiray tsy voatery ety aminao ary eto koa ny finoana dia zay rehefa malala ny finoana tsy rotinina tsy zavatra averimberina zay ny tian'ny tompo atao ny zava-dehibe dia zao tonga anao ao amin'i Jesosy izy dia tokony dia avelao Andriamanitra hiasa zany mpanompon'Andriamanitra zany rehefa malala tsy manery tsy mibaiko an'Andriamanitra amin'izay mety ataony akory aza fa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao fa izao rehefa malala io indray le finoan'i Jesosy io indray le finoan'i Jesosy hoe miteny malady zany hoe efata ny fihetsika Jesosy na raha inona na raha ina teny asa ny antsoina hoe finoana dia zao rehefa malala asa miampiteny zay ke mahatonga antsika manao fanekempinoana ny fanekempinoana ataontsika anatin'ny fiangonana io havako io misy metra-pahantarena indray ny olona ona pastera mikipy dia rehefa manao fanekempinoana za tsy mikipy tsy voatery ikipy ianao rehefa manao fanekempinoana tsy hoe mikipy tsy hoe tsy maintsy mikipy fa tsy voatery ikipy mihitsy rehefa manao fanekempinoana azonao atao tsara mihiratra tsy manino zay mahafanekempinoana azy ary raha mikipy koa ianao tsy maninona ihany koa raha izay no azonao fifantoana mikipy araky mafy mihitsy ny maso fa raha ohatra ka tsy voatery zay mahafanekempinoana azy fa ny dikany hoe fanekempinoana dia enao miteny ny finoanao no zany dia zao rehefa malala lay teny zava-dehibe eto hoe malady baikonao
lay zavatsarotra baikonao iala zay nytika miala ry aretina miala ry aretina no zany dia tena zava-dehibe le te ny finoana ho itsika teo dia fitodiana am'ilay zavatsarotra raha rentsika kristianina de zao ny everitsika fa ny finoana verenina azavain'andriamanitra indray ny everitsika fa ny finoana dia fitodiana amin'andriamanitra ihany hotsika efa namerina atao anatin'ny mofo andriamanitra manao hoe Mosesy amin'ny Exodus toko 4:10 dia rehefa tojo ranomasina izy eo alohany tojo ao aorianany ny miaramila ny Faraona ny entsika azy nitodika any amin'ny ranomasina izy de aveo nitodika tany amin'Andriamanitra Andriamanitra ho ino ataoko de ho iny tompo taminy ry Mosesy fa nahoana ny mandany nahoana ny mbola mitaraina amiko mandrakariva ianao mandehany ianao sarao io ranomasina io zany hoe aza re ataontsika hoe finoana de zao itsika mitodika amin'Andriamanitra mandrakariva tsy zay ihany atao hoe finoana rehefa malala mitodika amin'Andriamanitra tsika fa rehefa aveo irain'Andriamanitra iatrika lay zavatra tian'Andriamanitra ho atrehintsika miala resy atrehina resy ianao ry fahavalo fa ndraindray tsika maniraka an'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra esoro io tendrombohitra io Andriamanitra esoro io zavatrarotra io de ndraindray Andriamanitra ianao sitsika miatrika azy marina rabaky teny fa Jehovah miato atsika fa zao rehefa ko malala ny finoana de zao enao no irahan'Andriamanitra miteny sy miatrika le zavatsarotra io le zao nytenenin Jesosy manao hoe nitodika izy de nanao hoe efata tahaka ny Jesosy niteny tam'ilay aviavy nitodika niteny tam'ilay aviavy aza misy mamoa aminao aza mamoa itsony aza misy makavoa aminao itsony niteny izy manao hoe raha miteny amin'ny tendrombohitra ity ianareo zany hoe teneno io tendrombohitra io atreo izy de teneno ndika zany de atreo zany lay zavatsarotra atreo fa aza antsosirana raharentsika hotsika teo de zao raharentsika niverentsika fa finoana de zao mitodika any amin'Andriamanitra de miamboly zavatsarotra de mamelany hoe za efa mivavaka zao de ianao Andriamanitra miatrika an'io jereo tsara ny tantara fa zao Andriamanitra miara-miatrika aminao amin'io atreonao io zavatsarotra io tahaka ny atrehiny Jesosy natrehiny ilay aretin'ilay marary hotsika manao hoe zava-dehibe ary avako ny hoe ny finoana eto vietsika teny fiatrehana ilay zavatra atreo amin'ny finoana fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra de hotsika manao ny faharoa de zao ary hotsika mino hoe Andriamanitra tsy baikonao zany Andriamanitra fantany ny ataony fantatra Andriamanitra ny ataony ary tsy anaovana tsenjery zany ny finoana tsy hoe netiny fametrahan-tanana tary de tsy maintsy iny ko ary mety tsy fametrahan-tanana fa vavaka mety tsy vavaka fa fadikanina mety ho hira mety ho mozika tahaka ny nataony Davida tamin'ny Saoly mety ho hira-pivavaha mety ho vaky sovakina sovaky teny sohatra masina be de be ny fomba fiasan'Andriamanitra fa tsy azo anaovana tsy anjery ary tsy azo teneny tsy maintsy ity ianao nataoko tsy maintsy satria ty nety tary de tsy maintsy ho zay mandrakariva tsy manamaivana ny fametrahan-tanana tsika na manamaivana ny vavaka jereo tsara mpianatra tamin'ny ao amin'ny Marka toko 7 io dia namoaka démonie nametra tanana androka de tsy tafavoaka de io le lehilahy tamin'ny hoy mpianatra tamin'ny hoy le rain'ilay zalahy tamin'ny Jesosy manao hoe efa netiko tamin'ny mpianatra ao io fa tsy ainy tsy hitakory zay ainy teo dia aveo Jesosy niteny ry amin'ny 5:20 Marka toko 7 iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany fivavahana indray zany eo ny nety fa tsy voatery hoe de fandroana de voly avary de ohatra fivavahana indray zany hoe tsy mahazo manao tsy azo anaovana tsenjery na règle 2-3 ry afaka malala raiky poy na raiky telo ny fampiporan'Andriamanitra fa finoana no ety miarika amin'Andriamanitra ny finoana mifanohitra amin'ny hoe atao tsenjery le izy hoe ty mety ka tsy zany no finoana ry afako fa ny faharoa afaka malala de ty mamperitreritra de rehefa teo amin'ilay teo amin'ny Jesosy ary lay marenina sady raiky tela inona nataon'i Jesosy dia narono ny sofiny de nitendreny ny lelany inona dikan'izany inona ny sitran'ny aloha ny sofiny vao ny lelany zany hoe nataony nandre izy aloha vao nataony ny teny ay ry avako malala amin'ny fiainana maha olombelona de zao ny sofina aloha vao vava ary zay mandeha ho azy zavatra mandeha ho azy mihitsy zany ny olona rehefa marenina de zao
tsy mahay miteny azy izy aika ry avako malala ny tiany tenenina dia ny lalàna tsotra ny communication zava-dehibe aloha ny miaino vao miteny zay ny dikany miaino aloha vao miteny zany hoe nefa io le lehilahy raiky dela sady marenina dia ny sofiny aloha ny sitranin'i Jesosy vao ny lelany tsy ny lelany nataony aloha zany hoe tsy ny miteny ny mahamaika fa ny miaino ary zay rehefa ko malala ny soratra masina dia miteny miaino ny zava-dehibe rehefa ko malala dia zao ny fahendrena mihitsy ary dia zao ny fiainona aloha raha mifanohatra amin'izany mifanohatra amin'izany ny civilisation ny taonjato fa raika am'roapolo enantsika maika ny hiteny fa tsy manam-potoana iainona maika hiteny fa tsy manam-potoana iainona ahanka feno tabataba n'izao tontolo zao ny fiarahamonina na ao anatin'ny Facebook fotsiny ary dia zao tabataba ao anaty fanginana tsy miaino fa maika hiteny satria vokatry io afaka malala dia zao vokatry ilay fieverana ny hoe ny fahafahana dia fahafahana miteny zay tiana lazay ary tsy no henona tao anatin'ny olona hoe fahafahan'ny olona koa no henonao fa tsy hoe mamaika mantsy dia lay ataontsika hoe vokatry lay individualisme natanjaka loatra dia ny mahamaika dia zao ny teny zay maharary ny teny zay mampangirifiry ny teny zay rehetra tsy zakako dia zao rehefa malala adiniko fa zony olona eo akaiky kokoa zoniko no henoko tsy hoe za manana zo hiteny ihany fa izy koa manana zo zay tsy maintsy henoko rehefa malala io efa ampiainona io vokatry ny toenjato enatsika dia tsy ao intsony ny miteny mibetsaka fa tsy ampitsony ary na ao anatin'ny tokantrano ary na ao anatin'ny tokantrano ary ny miteny mibetsaka fa tsy ampitsony ny fiainona tadio rehefa malala fa ny zava-dehibe amin'i Jesosy dia zao enao mahay miaino rehefa nanasitrana izy ny fiainona no sotraniny elo mahay iza miaino ny manodidina anao fa betsaka ny marenina ry havako malala betsaka ny marenina betsaka ny mila itenenan'i Jesosy hoe efata betsaka ny tsy mahay miaino intsony na ny tenany aza betsaka ny tsy mahay miaino intsony na ny ao tokantranony ary betsaka ny tsy mahay miaino intsony ny amin'ny mpiarabelona aminy ary tsy hay intsony miaino andraindray ara moa zany dia tsy mahinona fa tsy feotokana izy dia ny feo an'ny fitiavan-tenany ny feo an'ny maha-olombelona mitafy nofo azy fa tsy etsony tsy retsony na dia ny feon'ny fanahymasina sy ny bitsiky ny fanahymasina ary avako malala ny fanahymasina dia tsy mba tsy re ao anatin'ny tabataba n'izao tontolo zao ny fanahymasina zay mahatonga ny baiboly miteny hoe bitsiky ny fanahy zany tsy mba fanahy-pikikika sy mpitabataba jereo tsara fa ny devoly ao filazantsaraky ny marika no mpinananana sy mpitabataba eny an-dalambe fa ny fanahy kosa ny bitsika maky dia zany avako malala tena zava-dehibe lay hoe ary reo tsara hoe ny tanila midika fiatahana ny fiainona dia midika fiatahana ry avako malala fa fialanao amin'ilay tabataba n'izao tontolo zao midika hoe nentin'i Jesosy ny tanila ny ana tamin'ny vahoaka izy dia zao misy fanasitranana mihitsy ateraky ny fiatahana ateraky ny fisindana misy aretina izay raisina ao anatin'ny fiarahamonina io misy aretim-bahoaka mamparenina anao misy aretim-bahoaka mahatonga anao raiky dela tsy malaza na inona fa miata amin'ny fiaraha misy fotoana ialan'ny fisindana amin'ny fiarahamonina io sitaka kely miataka kely misinda kely miala amin'ny aretim-bahoaka zay vahoaka be tabataba vahoaka zay tsy afaka miaino intsony ka mila miaino ny fiain'i Jesosy hoe efata afaka malala zava-dehibe misy dikany io tenin'ny Luka hoe dia niataka kely tamin'ny vahoaka izy satria le vahoaka mihitsy ny raiky dela sy lay vahoaka mihitsy ny marenina lay vahoaka mpibaiko an'Andriamanitra lay vahoaka ndraindray le fiarahamonina maka ny toeran'Andriamanitra fiarahamonina tia hanery an'Andriamanitra amin'izay sitrapony fiarahamonina mieritreritra hoe ny ataony hoe mety ny mety
Andriamanitra avy ny baiko ny toeran'Andriamanitra mihitsy no alainy zany ve zao tao iainantsika zao ry afaka mara hanika ilay fiarahamonina mihitsy no sady mona ny mareniny tsy mahay niteran'Andriamanitra intsony ny vavany ary ny sofiny ara tsy mahay intsony ny sitrapon'Andriamanitra dia nentin'i Jesosy niataka ary ianao io miata hositraniny Jesosy miata amin'ny tontolo zao tontolo zao zay ataontsika hoe manimba ny fiainonao ny sitrapon'Andriamanitra manimba ny vavanao zay manjary ny vavany zao tontolo zao vava fitenenana maloto fanaratsiana fifanalana fanamarina tena fanala-bara zany ny vavany zao tontolo zao ka mahatonga azy ho raiky dela ao anatren'Andriamanitra tsy mahay miteran'Andriamanitra ny antony ny vava nge tiderana azy fa raiky dela ny olona rehefa tsy vava tsy fiderana fa vava fitenentenenana zavatra tsy mety eo anatren'Andriamanitra zany afaka malala meteza hositraniny Jesosy miata kely ianao aza mifangaro ndika zany rehefa koa tsy hoe miata zao tontolo zao ndray aza raisina rabaky teny ndray zany andeha anao hiataka kely de iova daholo tsy fa io tenin'i Jesosy vavaka ataon'i Jesosy eto amin'izao tontolo zao ianao ahafaharovany Jesosy hoy Jesosy manao hoe tsy mivavaka aminao Andriamanitra tsy ampiala zao tontolo zao fa mba arovanao azy amin'ilay ratsy fa ny dikiny hoe miataka kely de zao mba hialanao amin'ilay aretin'izao tontolo zao aretin'ny tsy fahaiza miaino aretin'ny olona raiky dela zany hoe aretin'ny tsy fahaizana mideran'Andriamanitra aretin'ny olona tsy afaka mifandray aretin'ny vahoaka tsy mahay mifandray intsony ny teny de fifandraisana ny sofina fiainona de fifandraisana ao amin'i Jesosy zany de afaka malala ny tena ianarantsika ny fiainona ary ny tena ianarantsika ny fifandraisana menary afaka malala amin'i Jesosy mba ahiaino ianao ary ahay mifandray amanodidina anao vavaksika tompony soranao zay noho ny amin'ny fahatsiarovana tantarainy marika ny fahagaganana nataonao tananasitrananao ilay lehilahy marenina sady raiky dela zay tsy afa sary ny fiarahamonina misy anay ankehitriny ary mety ho sarinay ko aza tsy mahay mihaino zahay tsy mahay mideranao zay tsy mahay milaza hevitra izahay ary mamaky anay andrandray de ny hiteny any fa tsy ny iaino ary na de ny feonao aranandray tsy renaikory no ny tabataba ny zao tontolo zao ary na ny fiderananao aza dininay no ny tabataba ny zao tontolo zao tompo aza velanao hibaiko anao zahay tary io lalana amin'ny fahendrena me fahalemem-panahy sokafo ny sofinay ahiainy mibitiky ny fanahinao masina ary tendreo ny molotray ho molotra mideranao asio fiembenana ny lelanay sy ny molotray mba ho vava feno fiderananao ny vavanay isan'andro de mamindrafo aminay tompo de rizo fahamasinana na ny fiainonay na ny alokon'ny vavanay na ny fifandraisanay amanodidina anay misaotra Jesosy amen